teny malagasy Aifandraharaha. Io no lohateny ilay boky mirakitra ilay famelabelaran-kevitra 12 nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny ny 1 febroary teny Ankatso no karakarain'ireo mpampianatra pikaroka avy ao amin'ny ivotoeran'ny arika sy ny zavatra ary ny olona malagasy itazoma avy ao amin'ny zanatsehatra malagasy. Voarakitra anaty boky io raha ohatra hoe ny amin'ny ankapobeny misy ny mizara telo izy amin'ny ankapobeny araka ny sehatra misy anay ao moa mpikaroko ao dia misy ny mpanao haiteny, misy ny miandraikitra serasera sy fifandraisana, dia misy ny miandraikitra haisoratra. Dia misy fanadihadiana mikasika an'ireo ao anatin'ny boky saingy manodidina ny lohahevitra hoe teny malagasy Aifandraharaha daholo ny zavatra natao tao anatin'izay. Fa ny tena hevitra voizina ao anatin'ny boky izany dia ny fampiasantsika ny teny malagasy eto Madagasikara satria ohatra ny miafiafy ihany io teny malagasy io rehefa any amin'ny raharaha atao ny resaka andavanandro sy fifandraisana tsotra manko tsy raharaha fa ny raharaha lasaina amin'izany ny raharaham-panjakana, ny raharaha-mpampianarana, ny raharahan-gazety izany voasoratra ao kosa ny asa fanaovan-gazety, ny raharaha ifandraisana any amin'ny vondron'olona ifotony, ny raharaha entina mandamina fiarahamonina, ny raharaha any amin'ireny tetika asa lasaina fe ampandrosoana ireny nefa monina teo ireny dia mbola zao ihany no misy atsika. Sady fikarohana fototra no fikarohana ahatra no ataon'ireto mpampianatra pikaroka ao amin'ny tazoma sy ramba ireto. Tafiditra ao anatin'ilay sokajy asa fikarohana ahatra ity boky ity, miantefa amin'ny olona rehetra araka izany ity vokatra ity. Anisany hevitra iraisan'le tarika pikaroka zany ny hoe ny teny malagasy dia sahala amin'ny tenin'ny olombelona rehetrarehetra azo ampiasaina amin'ny sehatra rehetrarehetra, fa ary ny fampiasana azy no mampitombo azy sy mampivoa azy ka ny olana mety mahazo ny olona miteny na manoratra dia olana noho ny tsy fampiasantsika sy ny tsy fanomezantsika lanja azy fa tsy avy amin'ilay teny malagasy akory izany fa avy amin'ny olona avy amin'ny olombelona mampiasa azy sy avy amin'ny rafitra tokony hitantana azy sy avy amin'ny mety ho tsy fanomezan-danja azy eto amin'ny firenena ary indrindraindrindra izany any amin'ny sehatry ny fanampiasam-pirenena satria na ny teny ampianarana eto amintsika aza raha ohatra ka efa natao tamin'ny teny malagasy ty any tany aloha dia nanjary ny alana nanjary mivadika amin'ny teny vahiny. Isan'ny mpanoratra ao amin'ity boky ity i Aritra Randriatsimiala, pikaroka manomana ny mari-pahaizana doktora eny amin'ny Oniversité an'Antananarivo ao amin'ny zanatsehatra malagasy izy. Angano no akora nampiasainy nentiny nanaporoa fa azo ampiasana Aifandraharaha amin'ny literatiora ihany koa ny teny malagasy. Raha mahitsitsika zao amin'ny ankizy malagasy tsy malala afa-tsy ny sary mihetsika na sary miaina vahiny dessin animé moa zany ataoko anaty farangisosona hoe Reine de Naissance 6 fa ny teny malagasy dia Aifandraharaha amin'ny reny zazareny ao anaty angano zany hitaizana azy ampitana kolotsaina misy any amin'izao mampalahelo manao tena hoe misy ireo zaza malagasy ankizy tsy mahay teny malagasy vitsy mahafantatra hoe izy maitso anala sy manao ahoana dia biazana amin'ny alalan'ny angano ny ankizy ao anaty teny malagasy teny malagasy zany afahana mampita fahalalana mampita fahalalana tiako zegny afahana mampita fahaizana kolotsaina dia afahana mitatra ny saina satria raha anay manokana fandinihana mampanabe anay ny ankizy mahay ny teniny mora mahay mikaroka manita-tsaina ary mora mandray ny any teniny hafa. Amidy amin'ny sarany 400 ariary ity boky ity eny Ankatso ao amin'ny zanatsehatra malagasy ao amin'ny fakultean'ny teny amantsoratra sy ny siansan'ny mahaolona no ahitana azy.